ny filakevitra sy ny fanalokalozakevitra eo amle vahoaka sy le mpitondra ary le tanora zay nidina teny andalambe mbola tsy vita akorina de fa ianareo politika no henonay aty sery fankatana seza eo amin'ny fitondrana. Azafady re tompoko, zahay tsy nangataka zany fiovana seza eo fitondrana zany ho anareo, fa ny fiovana fototra ny tadiavinay. Manaraka an'izay ianareo, raha ohatrany ka tena le tia tanindrazana marina zany nareo mpanao politika reo, am'izao fotoana andalovantsika zao misy fotoana tena sarotra ho an'ny sasany malagasy, sasany ao Madagasikara ao, indrindrandrindra ho an'ireo le tanora zay nitaky zavatra teo, ohatrany hoe le jiro. Ka raha tena hoe tena tia tanindrazana marina ianareo mandehana manatitra groupe électrogène na jiro ho an'ireo mpianatra reo satria am'izao fotoana zao mijaly izy reo. Manambola ianareo anaovana an'le propagande, manambola anaovana an'le politika, manambola nareo de le fitiarava tanindrazana nareo zay zany aminareo le hoe tia tanindrazana am'le fangatana seza satria amin'ny alalany fitiavana tanindrazana angatanareo am'le seza. Mandehana re tompoko mba manampy an'ireo akiza zay tsy mananjiro mividiana ireo groupe électrogène de aterony amin'ny akiza, mandehana camion citerne de zaro rano reo akizy reo, zaro rano re vahoaka any amin'ny commune rehetrarehetra manodidina eny de zay. Hita zany hoe fa fitiava tanindrazana zany, zay ny fandraisana anjarany toany tia tanindrazana fa tsy ny fipetrarana amin'ny seza politika na amin'ny fitondrana. Manaraka an'izay betsaka ny marary am'izao naratra tamin'iny le tolona iny. Mandehana ianareo pardon azafady, mandehana ianareo makany amin'ny hôpitaly de mandana manatra fanafody, manatra fanampiana ho an'ireny le narary reny. Am'izao fotoana zao betsaka ny inona moa tiako tenena, ny olona manerana ny Madagasikara no ampijaliana. De raha tia tanindrazana nareo hoe mpanao politika tia tanindrazana, à la place n'le mangataka seza, mandehana manome fanampiana n'le mpiray tanindrazana amintsika reo ohatran'izay.